Fiatanana daholy tonona amintsika rehetra. Resaka fifidianana ny élection américaine vetivety isika izay fanandrinan'ny candidat anankiroa Kamala Harris sy Donald Trump ampitantsika ny afatry ny baiboly. Ny antony fizarantsika dia ny sitrapon'Andriamanitra foana dia izay no asongatsika ato anatin'ity sary sy feo ity. Kamala Harris dia candidaty démocrate procureur, izany hoe mpikirakira lalàna ao amin'ny tontolon'ny fitsarana, ny famoahana didy, ny fampisamborana sy ny mifandraika amin'izany. Donald Trump kosa dia homme d'affaires, mpandraharaha. Tsy tonga ho azy ny antom-pisian'ireo candidat anankiroa ireo. Tiana no manipika amintsika fa ny candidat ny fandimby rehetra teo aloha, malgré hoe dradradradraina foana fa transparence sy ny hoe tsy misy kolikoly ny fifidianana amin'ireny firenendehibe ireny, dia za manokana dia tsy sotoka amin'izany ary tsy mora babo ny amin'izany fironan-kevitra izany fa amiko ireo président rehetrarehetra mahazo toerana amin'ny firenena matanjaka rehetrarehetra ireo dia voulu daholy, voulu miainga amin'ny antsoina hoe théorie de complot, ary ny ao ambadik'izy ireo ny amin'ny fametrahana an'ireny na lehilahy izy na vehivavy ny tsirairay dia tsy izy akory fa ny mpanambola. Averiko izay teniko izay hoe tsy iza fa ny mpanambola. Ianao zany raha ohatra hoe mijery fitaratra mahita ny Emmanuel Macron, président de la France, mahita ny Monsieur Poutine, mpitondra ny firenena Rosiana, mahita ny Joe Biden, président ny Amerika, hatrany Allemagne sy ireo be da be isan-karazany voatondro fa firenena matanjaka ao anatin'ny G7, ao anatin'ny G20, ao anatin'ny izay ilazan'ny mpilaza vaovao azy ao anatin'ny complot daholo zany dia averiko ary tsindriko hatrany fa ny mpanambola no mametraka azy ireny amin'ny alalan'ny antsoina hoe théorie de complot. Ny antony dia arovan'izy ireo any tombotsoany, arovan'izy ireo any tany misy pétrole, arovan'izy ireo any tany misy gaz, arovan'izy ireo any tany misy cobalt, arovan'izy ireo izay misy ny tombotsoan'izy ireo dia ifaharany ny fiarovana an'izay, asiany base militaire, asiany association, asiany fiangonana, asiany église, asiany dénomination fotom-pampianarana amin'ny endriny be da be isan-karazany, asiany spectacle, asiany festival triatria mako, asiany sisa be dia be festival baleine, ahafahan'izy ireo miaro ny tombotsoany. Théorie de complot. Vitsy ny kristianina misokatra amin'izany ny fisainany sy ny fieritreretany. Averiko indray hoe vitsy ny kristianina misokatra sy mivelatra amin'izany ny fisainany sy ny fieritreretany, fa iza kosa androany dia izara aminao tsotra be fotsiny hoe izay no anton'ny fikorontanana etsy sy aroa. Na ianao any amin'iny faritry Ukraine ady amin'ny Rosiana iny sy ny OTAN dia resaka tombotsony ao ambadika izany. Na ianao any Moyen-Orient, resaka tombotsony ao ambadika izany. Iran, Israël, Hezbollah, Hamas, Liban sy ny sisa rehetrarehetra. Na ianao aty Afrika, na ianao eto Madagasikara, jiro sy rano tapaka, resaka bombona, resaka famerena, fandrikirekena, reny festival isan-karazany ilay nitasaitsika teo, tombotsoan'ny mpanambola avokoa ny ao ambadika ireny ho fiarovany ny intérêtany. Ka niza zany président amin'izao vanim-potoana iainantsika sy resahantsika izao dia ao anatin'izay cercle complotisme izay, ao anatin'izay lamina maneran-tany izay, satria izay no antsoina hoe lamina maneran-tany. Misy andreo mpanambola ireo ao ambony ao discret be izy ireo,
discret, très discret. Izay no anton'le hoe association secrète. Baiboly anefa efa niteny fa tsy misy takona natao tsy ho hita, maizina miafina natao tsy ho aseho. Dia misy bruit henontsika hoe association secrète fikambanana miafina. Ny Illuminati, ny framasona sy ny sisa be da be, ny Rose Croix. Zay no anton'ireny. Zay no anton'izy ireny. Toy izantsika ihany ny fizarana. Ahoana rozy ny Baiboly manoloana n'izany zavatra resahantsika izany hoe misy mpanan-karena dia izy ireo no manendry mpifehy mpitantana, manendry ny elita ety amin'ity zao tontolo zao ity, dia miainga ao anatin'izay ny accord géopolitique national international amina firenena be da be isan-karazany, dia ampidinina amin'izay ny plan sy ny stratégique rehetrarehetra amin'izay zavatra olon-kendrena, dia ao anatin'izany ny famerena, diversion sy ny sisa be da be, ny karazana festival, ny karazana fampandihizana fitombenana, ny karazana religion dénomination fantenentsika teo fa piraikiraikena pino. Ahoana raha hoy ny Baiboly? Ny Baiboly dia tsotra be ihany ny famarinana, mifanandrify sy mifandraika amin'izay. Niza président ho tonga eo na i Kamala na i Donald Trump dia ny faminaniana ara-Baiboly tsy maintsy tanteraka. Donald Trump raha dikako vetivety ny amin'ny maha Trump azy dia misy lafiny anankiray ny dika teny hoe tromper, mamitaka, mpamingana, mpandavo. Ao amin'ny Baiboly dia Jakoba no mpamingana sy mpandavo, fa Andriamanitra mandinika ny vosony fo ary misy antony manokana no ny fitianana ny Jakoba, izay nantsoina ho Israel, amin'izay mampandavo na dia mpamingana azy izay. Fa izao Satana dia te hilahatra amin'Andriamanitra foana izy, ka raha mifidy mpandavo, mpandingana Andriamanitra, dia monsieur manifeste foana ihany koa ny devoly manangana mpandavo, mpamingana, tahaka ny ilay toepo tao amin'Andriamanitra. Ary zay esprit izay no antony nanjerana ny Satana tany an-danitra, satria te hilahatra amin'Andriamanitra foana izy. Averiko tsara, tromper, mandainga, mamitaka, mamingana. Ny dika teny faharoa ihany koa ny amin'ny hoe trompe, ankoatran'izay hoe tromper izay dia trompette. Trompette, ny trompette dia fantatsika tsara ny asany, fantatsika tsara ny signification-ny ao amin'ny Baiboly, ary eny ambavan'ny anjely ireo manana mission manokana ho amin'ny fanairana no afaka manana fahefana mandray an'izany trompette izany sy mitsoka an'izany, dia miaraka amin'izay fitsofana izay misy zavatra be da be misokatra tahaka ny hoe kotrokorana 7 ny Apokalipsy 7, ny Apokalipsy 10, andiny voalohany hatramin'ny 7, ny tombo-kase 7 ny Apokalipsy 9, ny trompette anaky 7 ny Apokalipsy 9 sy ny sisa be da be hatrany amin'ny trompetra farany. Miroso makany isika, miroso makany isika. Dia mipetraka amin'izay ny contexte ny amin'ny hoe ny zavatra rehetra miara-miasa aso izay rehetra tia an'Andriamanitra. Zany hoe io fifidianana ao États-Unis io, ao Amerika io, nizaniza ho lany eo na i Kamala izay tondrona fa procureur démocrate, na i Trump ilay nitondrontsika teo hoe mpamingana, ilay nadikatsika teo ihany koa hoe sinina ny trompette fanairana, dia zavatra rehetra miara-miasa tsy ampiovana inonina ety amin'ity zao tontolo zao ity, satria ny toe-pony zanak'olombelona dia efa ratsy hatrany ary Andriamanitra mihitsy no efa niteny fa tsy mba hanapaka mandrakariva amin'ny olona ny fanahako izy no ny fanindren'ny fony, fa isika zanak'olombelona
ireo zay tsy manana an Jesosy Kristy, mandany herin'ny fanahy masina, mandany herin'ny filazontsara, ny azo fijaliana, dia tafiditra ao anatin'izay lasaka ho fiarah-miasa, zavatra rehetra miara-miasa, aso izay rehetra tian'Andriamanitra, izay ireo tian'Andriamanitra, dia ireo voafidy, ireo voafantina, mitondra ny tombo-kase, dia ny fanahy masina ny avo indrindra izany avy amin'ny anarana Jesosy Kristy, isika izay nateraka indray. Alleluia. Farany Romanina 9:9, ny Apokalipsy 2:12, ao anatin'ny contexte antsoina hoe douleur de l'enfantement isika, ny fanaitana ny vehivavy teraka. Azavaiko vetivety izay misy fijery anankiroa amin'izy io. Ny vehivavy teraka anankiray dia ilay fiangonana sinagogan'ny Satana. Manaitain io vehivavy io satria iteraka n'ilay bibidia, lehilahy nota. Dia ny fiarah-miasa sy ny fametrahan'ireo complotista ao anatin'ny tontolon'ny ordre mondial, ilay noresantsika teo, isy ny fifidianana be da be isan-karazany, fametrahan'izy ireo andreo elitany ety amin'ity zao tontolo zao ity, y compris ny sujet antsika eto Donald Trump sy Kamala Harris, dia miara-miasa, mitoepo, mikirakira n'izany fifidianana izany, ny fahaterahan'izany ny olona ipetraka eo, na i Donald Trump na i Kamala Harris, ray am'ireo, dia tsy ahova ninninona mihitsy, fa nitoepony izy ireo, sy nitoepony ny mpanambola ao ambadika izy ireo, ao anatin'ilay théorie du complot, dia manosika ny fahatanterahany faminanina zay efa tanteraka sy miandoha, ny douleur de l'enfantement, makany amin'ny trompetra farany. Alléluia. Tiako ianao andiny tena sy isaintsaina ao anatin'izany ny tenako. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra, manahoana ny bagage spirituel anao, manahoana ny toe-panahy, toe-tsainao ao anatin'ny contexte ny Romanina 9:7, zao zavatra rehetra izao dia miandry fatratra ny fanehoana ireo zanak'Andriamanitra. Ilay tapany faharoa ny zanak'Andriamanitra ho aseho dia tsy iza fa iariary amin'izay hiavaka ny tsiparifary sy ny tena vary. Dia ireo izay tena manana ny tombo-kase dia ny fanahy masina, ireo mpino tsy andevozin'ny religion, tsy andevozin'ny système, tsy andevozin'ny dénomination, ireo mpino ao anatin'ny antsoiko eto foana hoe intimité amb Jesosy Kristy, manana ny fifandraisana lalina, relation intime. Sao sy ny ray ozy Jesosy Kristy dia iray ihany, dia tahaka an'izay ihany koa ny fanambarana amin'izay fanazavako zay, amin'ny hoe iray ihany izy rehetra, tahaka ny maha iray ny ray sy ny zanaka. Hiavaka ny vary sy ny tsiparifary, zao zavatra rehetra izao dia maniry fatratra ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay mihamanaitaina ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity, misampire ny douleur, satria efa ho teraka ny zanak'Andriamanitra, ho teraka ilay lehilahinota, aseho iariary ny zanak'Andriamanitra, ny tena vrai zanak'Andriamanitra, ho aseho miaraka amin'izay ihany koa ilay endrika iza marina, ilay bibidia, ilay lehilahinota, zay efa tezan'ny sinagogan'ny Satana be dia be amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, feno tena feno mihitsy milaza azy fa miara-dia amin'i Jesosy, miaraka amin'ny Yeshua Masia, mira fiderana, akote nefa paralelina mandeha ihany ny resaka VIP, ny double VIP sy ny zavatra ohatran'izany. Mampahirezako anao, indre tahaka ny menarana mora tahaka ny voro malala. Tianao Jesosy, raha soantsika rehetra.